Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amin'ny zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amin'ny zato teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Asan'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny andininy voalohany. Asan'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny andininy voalohany. Asan'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny andininy voalohany. Misy mahita ve? Asan'ny apôstôly toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Ahoana ny voalazan'ny soramandro vakina aminaran'i Jesosy Tompo manao hoe ny amin'ny Kornelio. Andininy voalohany vakina aminaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mamin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fa 7 atoandro. Fa indro nisy anjelin'Andriamanitra nidina tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahasiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny manara olan-kanjopa ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia nianso roa lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ankanjopa izy. Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny andalana izy ireo ka mby teny akaiky ny tanàna dia niakatra teo tambonin'ny tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora 9. Dia nona loatra izy ka te hihinana fa raha mbola natao ny nahandro dia azo sindrimandry izy ka nahita ny lanitra ny sokatra sady nisy zavatra nidina tolamba lehibe nampijinina tamin'ny zorony 4 ho amin'ny tany ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manantongotra 4 sy ny zava-mandady sy mikisaka etsy an-tany. Ary voromanidina ary nisy feona nao taminy hoe mitsangana ry Petera vonoy ka hany. Fa hoy Petera sanatry tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padiny na zavatra tsy madio ao. Fa hoy ilay feo taminy fanondrony izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza ataonao fady. Ary intelo nanaovana izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay tokony fahitana efa hitany dia indro ny olona izay niaraka tamin'ny Kornelio nanontany ny tranon'ny Simona
ka nijanona teo ambavady dia niantso ka nanontany azy ka nanontany na mitoetra ao Simona izay atao hoe koa Petera na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy 3 lahy mitady anao. Averiko, fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy 3 lahy mitady anao. Averiko ihany. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy 3 lahy mitady anao. Fa mitsangana ianao dia mijina ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala fa izao naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao taminy hoe, intsy aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty? Dia hoy ireo, Kornelio kapteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra, ka tsara laza amin'ny fireneny jiosy rehetra. Aversika, Kornelio kapteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra, ka tsara laza amin'ny fireneny jiosy rehetra, dia efa notoron'anjely masina hevitra ampakanao ho any an-tranony sy hiaino ny teny avy aminao. Ary Petera nampy an-trano azy andro tao. Ary noho ny ampiso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampiso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka nenkohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao taminy hoe, mitsangana fa izao dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anandrara na iantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Averiko, dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anandrara na iantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Amen. Zavatra roa zany eto, mbola misy zavatra veriko kely. Le fasarolo tehaka anao tsy manino. Ao amin'ny anjininy fasivy amin'ny folo. Fasivy amin'ny folo zany ny anjininy teo na verimberiko teo, dia zao ny voalaza. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, fanahy masina ny teny taminy, fanan'Andriamanitra ny teny taminy. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy 3 lahy mitady anao. Fa mitsangana ianao dia mijina ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala fa izao naniraka azy. Amen. Iza naniraka an'ireo olona jentilisareo ankany amin'ny Petera? Jehovah naniraka ny fanany nandeha tany amin'ny Petera, ary nambaran'Andriamanitra tamin'ny fahitana aloha zany dia ny biby maloto nataony hoe vonoa io ka hany. Fa hoy Petera, sanatry amiko fa tsy mbola ninona zava-padiana na tsy madio ao. Intelo zany zavatra any dia avy teo nampakarina andray ilay fahitana. Raha mbola nieritreritra niny Petera, raha mbola nieritreritra niny hevitra niny Petera, dia ahoana ny fitrangan'ilay zavatra? Tonga le olona jentilisa. Azonareo? Tonga le olona jentilisa nitady azy hoe, seka hitady an'ilay lehilahy antsoina hoe Petera izay mipetraka ny tranon'ny Simona mpandokoditra mody ranomasina ny tranony. Ka sy ity ve zany trano misy amin'ny Petera zany? I Petera amin'io aiza mieritreritra n'ilay fahitana? Any an-tampon-trano. Fa hoy ny fan'Andriamanitra, zao nandefa an'ireo olona ireo, mijina ianao dia ndana miaraka aminy. Ary rehefa nandeha Petera amin'ny anjininy fa 20 dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy
ny ananara na an-trano amin'ny olona lafa firenena. Nefa izao efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Fanontaniana mipetraka amintsika. Izary noaran'Andriamanitra tamin'ny fahitana tamin'ny biby maloto tamin'ny Peteriny. Iza ny gentilisa dia niraka izay ny rany Cornelio. Mazava ve? Fa ny olona tsy mahay Baiboly dia milaza hoe azo anina ny biby maloto fa efa nidiovin'Andriamanitra. Fa tsy hainy ny marina. Fa i Peterina misy miteny ianareo dia mahafantatra fa fady aminay jiosy ny miantrano amin'ny hafa firenena na amin'ny gentilisa. Fa ankehitriny kosa dia nampahafantarin'Andriamanitra na fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ny valy zany ilay fahitana izay nieritreretin'ny Petera. Raha mbola nieritreritra izy dia Andriamanitra naniraka ny fanany tonga tany aminy tany ianao midina. Zany naniraka anio. Fa rasy ny fanan'Andriamanitra ny baiko amin'ny Petera tsy nidina teo izy satria gentilisa ilay olona. Azosika ve? Zavatra tiako apita amintsika enoy tsara satria samy tokantokana ivavaka sika rehefa avy eo. Raha ny resaka an Josefa omaly izay andevo tao an-tranony Potifara dia ny vadiny Potifara no nisavoka azy. Mazava ve? Ny vadiny Potifara no nisavoka azy avy andriamiko azony tamin'ny akanjo Josefa dia nalany Josefa ny akanjony dia nitsoka izy. Dia iny akanjon'iny no niteneniny tamin'ny Potifara hoe saika nisavoka na teto ilay andevolahy iny. Na vadiny resaka. Fa inona no natonga ny Josefa tsy niara-natory na nijangajanga tamin'ny vadiny Potifara. Fa atahorana amin'ny Jehovah ilay hoe aza mijangajanga. Asika moa ve nisy fiangona tany amin'ny tany Egypta. Nisy mpanompon'Andriamanitra mpitory teny ve tany? Fa niposampy ny ray firenena. Fa nahoana Josefa no tafajoro hatramin'ny farany tamin'ny fahamarinana satria naninona? Nanana finoanan'Andriamanitra izy ary tsy levina ny finoana tao anatiny na mankaiza izy na mankaiza rehefa hoe tsy azo atao zao dia tsy azo atao zay. Tezay ny ray aman-dreniny tamin'ny finoana izy. Zavatra misy zany dia ny zavatra mitranga dia tahaka izao. Teo zany ny afara tamin'ny fidirana amponja ilay fahamarinana izay nijorony. Sy mipelipelika atsy aloha fa manimba fatoana. Ilay fahamarinana nijorony dia lasa ny afara tamin'ny fandehanany tany amponja satria nitory azy vadiny Potifara hoe ay zany tsy andevolahako ty izay nantenaiko mpivavaka tsara ary nitondra fitahina tany tsy an-tranoko saika nisavoka ny vadiko fa nisy pirofo mihitsy fa teny an-tanany vadiko ny akanjony. Nefa natonga n'iny akanjo iny teo sambory ny vadiny Potifara tamin'ny akanjony izy mba hiara-tory aminy fa nesorony Josefa ny akanjo dia lasa izy nitsoka hoe sanatria amiko anao teo anatrian'Andriamanitra. Iny nefa iny fahamarinana iny natonga azy niditra tany amponja. Zavatra nitranga nefa na dia tany amponja azy izy tsy niala tamin'Andriamanitra zany izy fa noazoniny hatramin'ny farany ny finoana. Noazoniny hatramin'ny farany ny finoana satria ny finoana dia mitady olona manam-pinoana tahaka an'izany hoe na dia ao anatin'ny ady mafy azy izy dia voazona hatramin'ny farany foana ny finoany tsy vaozongozony izany izy. Ary matoa zany ady foana ny resana eto sy mainsy misy ady mipoka zany dikany. Halleluja. Matoa zany ny ady foana tenenina eto. Tantarany amin'ny radio dia adiny Ezekia. Mandeha ny ady tantara dia ny adiny Abi tamin'ny Jeroboam. Mandeha indray dia adiny Iza indray ny farany teo.
Gideona tamin'ny maly Josafat zay vao Gideona. Dia zao nefa ny zavatra jiny io tsara. Matoa zany Andriamanitra mampisesisesy an'ireny ady reny aminao. Aty mijery afa sy any. Matoa Andriamanitra mampisesisesy an'ireny ady reny aminao. Tsy maintsy misy ny ady. Tsy maintsy misy zavatra mipoka eo na sendroany azy. Tsy maintsy misy zavatra mitranga eo. Fa ny olona manampilona ka mandeha ny fahamarinana tsy very mandeha zany. Na mesina mitranga tsy eo avelan'Andriamanitra irery zany izy. Ary zao lazaiko anao, aza manota misesisesy io fa ny mason'ny olona tsy mahita. Raha mpaminany antenainao ianao nga takalon'ny mpaminany hoe takalon'ny tempoly Solomon zany. Tsy takalon'ny tempoly Solomon zany anao fa ny anany sanandro dia vato foana. Na misakafo io, na matory io, na mifo io, vato ihany ao anatin'ny sainy. Zay alehany dia vato foana. Vao mandefa vola ianao dia teneno tsara fa tsy maintsy miteny le olona anontaniana. Inona ny anana vola iny? Fanaka masina sa vato? Tsy maintsy tafiditra foana ny vato. Na io vato kely na vato be. Asika fa izy sy asa saina aminao zany isanandro. Fa za mitaizanao amin'ny finoana. Haleluya. Mety misy zavatra mitranga zakanao mihitsy. Misy zavatra mitranga zakanao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Misy ady mitranga tsy ho zakan'ny sainao mihitsy. Fa ny olona manana finoana tsy voahozongozona dia ny ady zay mampilentika azy iny. Na lentika ny olona aloha izy dia ny lentika. Fa Andriamanitra kosa manomana fisandrantana ambadika. Haleluya. Haleluya. Ny olona efa nanota misesisesy ka mandalo ady beba fotsiny. Dia vao vela helika ianao dia afaka medianity ianao. Afaka mifahababona. Bebaka fotsiny. Ary rehefa mibebaka tonga dia manapa-kevitra vetrany. Manapa-kevitra vetrany mihitsy. Manapa-kevitra sy misy tony mesazy sy misy tony telefona rehefa manapa-kevitra vetrany. Fa ny famanginy fanan'Andriamanitra tonga aty sy maintsy manapotra zavatra be dia be. Ary sy maintsy manadio ny fiangonana. Dia tahaka ny Gideona hoe firy ny olona iady ao izy Jehova? 2 alina, 3 alina. Teneno ny olona zay matahotra miemindra. 2 alina sisy ho Jehova. Mbola besaka zany. Olona manahoana ary ny jivana amin'ny fotoana io. Olona tahaka ny tora-pasika amondranomasina sy tahaka ny valala ny kalesina. Nefa ny olona 2 alina mbola lazainy Jehova ihany hoe alefaso anaty rano ka zay mandoaly ka milelaka amin'ny tanany. Dia iny ny raisiny. Fa ankoatran'izay kosa izay milelaka amin'ny tanany ozy izy dia iny raisina fa zay mandoaly ka misotro. Avereno iny. Fa ny olona nakanta amin'ny tanany ka nilelaka 300. Andriamanitra zany. Isika ato anatin'ny fiangonana marina hoe hamonjy olo maro isika ka tsy isika besaka ny olona. Fa nitanjon'Andriamanitra sy zany loatra fa ny hijiranao lalina amin'ny fahamarinana arakaraka ny androsoanao amin'ny fanatriana amin'Andriamanitra ahitanao ny famirapiratany sy fahazavany. Manatona eny anao dia hitanao ny voninany. Manatona anao ny afarany hitanao mivantana amin'izay Andriamanitra. Haleluya. Dia hoy Andriamanitra manao hoe ny mpaminany rehetra tamin'izay dia tamin'ny fahitana no resahako taminy. Fa mosesy mpanompo kosa dia mivantana ny firesahako aminy. Satria nanatona ny fanatrehan'Andriamanitra foana izy. Mosesy zany sy azo kitihana. Zavatra faran'izay fady nataony Mosesy nambady vehivavy Kosita izy. Tabataba Miriam. Vehivavy n'Israely be dia be io.
Maninana makakosita dia hoy izy Andriamanitra, Miriam, zaho ihany miteny an'io satria zany fidy azy. Zaho ihany afaka miteny an'io satria zany fidy azy. Ianao na anabavina azy ianao, boky ianao. Herona tonga dia nipararehetra satria hoe raha lany Mosesy dia niteny azy. Toa aingana Mosesy ifonao amin'ny Jehovah zay. Tsy azo atao ninino Mosesy fa aleo Jehovah hikapoka azy. Fadisony nefa nitenina anazy fa rehefa olona io nifidiny Jehovah io dia anazy io. Tsy azonao atao ninino na tezitra manao anazy ianao. Tsy ho atakalon Jehovah an'io zany mihitsy ianao. Nandeha hoaizy ianao, nandeha hoaizy. Moa nisy olana narasany mpaminany tatoka ny ala. Voaka mpandresy ve? Tsy ny fanahany ihany nipotika. Vao miala manarasy tonga dia mandihy Jehovah rehefa narasy mijira ho aminy tahaka ny Saoly. Rehefa narasy mijira amin'olona iny tahaka ny diran'ny fanahy ratsy tamin'ny Jodasy tonga dia namono tena. Fa manana fotoana Andriamanitra amaliny ny mpanao ratsy ny olo-marina. Manana fotoana Andriamanitra. Na iza na ray aman-dreny niteraka na mpiray tapo na mpiara-miasa tsy azonao atao mikitikitika olo-marina zany. Fa ianao mety mieritreritra hoe rota vehivavy mahery tonga avy aminao araka an'izay ireny fonao araka an'izay nonao. Zao ny zavatra misy mieritreritra ny olona fa io olo-marina io dia ohatra ny adaladala satria fahamarinana foana ao anatin'ny sainy. Fahamarinana foana ny toriny dia ozy ny olona efa dala ao amin'Andriamanitra mihitsy ireny. Aizako Andriamanitra foana ve tenenina. Fa ny olona marina tsy azonao kitihana zany. Tsy ho atakalon Jehovah an'io zany ianao. Ninona teneninao fa olona efa vita sedra io. Olona efa vita sedra io. Andriamanitra sy mametrapetraka olona fatany mitondra fiangonana. Raha olona ny fidiny sy nivadika tamin'izany. Nametraka izy fa maro ny olona efa nivadika tamin'ny fitiavam-bola. Fa raha kosa mbola misy olona mijoro tsy ho avelan'Andriamanitra irery zany io. Ary izay mikitika an'io izy Jehovah dia mikitika anak'Andriamasiko. Rehefa mikitika anak'Andriamason'Andriamanitra ny olona dia kifiny. Noho izany ninona zavatra misy ny olo-marina fa mandalo sedra izy, mandalo fafambaraka izy. Zay tena ala baraka rehetra dia manala baraka, manana ny fahalemena izy fa any Jehovah io. Any Jehovah io. Ianao zany na tezitra manao ao na tsy maintsy mandefitra ianao. Satria inona ny antony? Any Jehovah io aleo Jehovah no hitsara azy. Aleo Jehovah no hitsara azy. Satria inona ny antony? Tahaka an'izany Josefa, nijoroany ny finoana. Ny finoana tao anatiny no nampijoro azy tamin'ny fahamarinana. Marina fa voaendrikendrika izy fa nisavoka ny vadiny Potifara satria teny tanantanan'ilay vehivavy ilay akanjo. Fa zao no tiako ampijirina ao anatin'ny sainao hoe ny olona marina naiza misy azy. Marina fa anatin'ny zanaka Israely 12 Josefa. Mbola ao anatin'ny taranak'olo-masina zany izy. Dia zao lazaiko aminao. Ny olo-marina na any amin'ny tany tsy misy olona na any amin'ny tany karakaina tsy misy rano azy. Tsy afoin'Andriamanitra zany izy. Tsy afoin'Andriamanitra zany izy. Ain'Andriamanitra foana mampisy ony rano hosotroina. Teneniko anao fa nitramponza misy Josefa. Nitramponza izy. Fa Andriamanitra anteny alenteo any amponza ary izy dia ho hitanao ny valiny Potifara. Potifara tonga dia nandetika anazy tao amponza amin'ny zavatra sy rariny. Nalentsika tany amponza. Nefa kosa Andriamanitra nanomana hoe Potifara, ianao nandentika n'ity oloko tsy any amponza. Ianao nanararotra azy. Noho izy mandeha irery, noho izy andeha ve, noho izy ohatry zao ve dia no ararotinao. Fa zao lazaiko anao, zao misy Potifara maly anao ary ny fahamaliko anao dia zao. Ataoko miondrika eo anatrian'io lehilahy io ianao
izay lehilahy nalentika io hoe ndray androany. Halleluja. Ataoko miondrika eo anatrehan'io lehilahy zanalentika io ianao. Zay nampijironao amponza io indray androany ianao dia sy maintsy miondrika eo anatrehan'io. Inona tokoa? Nanofy amin'izay Farao, tsisy navany olana. Rehefa tsy nisy navany olana, dia ny zavatra nitranga, ozy le mpitondra kapoaka. Tamin'izay tany amponza le naditra iny ry Farao, dia nanofy. Dia misy lehilahy zay ho lehibe ny fonja. Dia izy nanodika nofiny dia marina avokoa ny nofiny. Ny mpanao mofo maty fa za mbola niverina amin'ny asako. Dia hoy Farao, antsoa izany lehilahy zany. Nidiovina aingana tonga dia nitapahana aingana ny volony Josefa. Josefa sy nanampony iny. Tapahana aingana ny volony, dia nidiovina izy, dia natao akanjo madio, dia nandro madio tsara, dia nasiana akanjo tsara. Sangana teo anatreny mpanjaka. Vao nijery azy mpanjaka tonga dia resy lahatra hoe manana fanan'Andriamanitra ity lehilahy ity. Halleluja! Avy taiza nefa ny aviany lehilahy io. Avy taiza nakanazy. Tany amponja io nalaina. Ola tsy mieritreritra ninina io. Fa vao nalaina avy tany amponja io. Ary matahotra sao dia ho tapahan'ny mpanjaka ny lohany. Sao dia afara amin'izany. Satria olona ao ambony ao. Olona ambony, mpanjaka, zay vao Potifara. Olona ambony ao. Potifara sao dia nanendrikendrika tany ray, ka nangataka ny anapahana ny lohany. Dia efa natahotra izy, fa nanampinoana izy hoe zay zavatra mitranga dia avy amin'Andriamanitra. Olona avy any amponja io, tsy nanampony ninina. Fa vao nijery azy. Vao nijery azy Farao mpanjaka. Vao nijery azy tonga dia nahita hoe lehilahy misy fanan'Andriamanitra io. Halleluja, enjana bene zany e. Raha misy olona naty ady mafy, tena voalentsika ao amin'ina aiziny ianao, na laina misy ianao dia na lentsika anatiny aizina, na fanendrika andrehany io, na zava misy io, na zavatra nitranga io, na lentsika aloha ianao. Ka raha ohatra ianao ka mahatra ny fizahantretra iny ny finoananao, sara ovy sara. Fa reo mpanao rasy ianao reo, iondrika eo anatrehanao reo. Sao ny zavatra misy. Vao nadikany hoe nofinao zany dia avy amin'Andriamanitra. Tsy menatra misy izy tonga dia miteny Andriamanitra ane na tamin'Andriamanitra na nofinao zany. Tadiavinao lehilahy manansaina fa isy mosary 7 taona, dia isy fahavokarana taona zina 7 taona. Ka mitadiava lehilahy manansaina ianao hitantana ny firenena hanampy anao any amin'izany zavatra zany. Dia hoy Farao, teo akaiky ny teo ihany Potifara, fa hoy Farao, aiza ndray ahitako lehilahy manansaina ankoatra anao zay manana fanan'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Tsy misy fahatsiantoka ny manompo an'Andriamanitra. Fa na ny zavatra sy ny eritreretina azy dia tonga ho azy, raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Anio raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Iza no afaka ino androany fa isehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Tonga avy aminao araka an'izay ino fonao zany. Tonga avy aminao araka an'izay inonao. Nifinao anao ny mahavonjy anao. Any amin'ny maretraretra ny tonga avy aminao araka an'izay inonao. Tonga avy aminao araka an'izay inonao. Tonga avy aminao ihany koa araka an'izay inonao. Tonga avy aminao araka an'izay inonao zany. Amen. Halleluja. Ninina angatanareo dia tonga avy aminareo araka an'izay inonareo. Fa ny finoanareo ny mahavonjy anareo. Moa sy voavonjy ny finoany va Josefa. Mazaho toerana relo. Dia diny io tsara zany. Misy olona tena mandedika anao milalina fa Andriamanitra ao mijery anao. Mijery anao ny Andriamanitra ao. Diny io tsara zany. Raha marina teo anatrehany zavatra nataonao, fa raha zavatra tsy marina dia fibebana aingana. Ay, bebaka aingana ka. Dia diny hoe rehefa ibebaka ianao dia amindra fo aminao Andriamanitra dia miverina amin'ny laoniny ianao. Tsy amerina anao ary amin'ny voalohany ary izy fa mivoatazona ihany ny toeranao, fa ianao fotsiny bebaka dia miredrehitra amin'izay manomboka eo.
fa raha ohatra anao ka olona ny sanosandohan'olona fotsiny tamina zavatra anankiray, ny ezanana lentsika mihitsy, nisy olona ny raisikombakomba nienzaka nanetika anao. Mijery anao Andriamanitra, tonga avy aminao ihany koa zany. Mijery anao Andriamanitra. Rehefa mijery anao Andriamanitra dia inona ny zavatra hitany voalohany? Mpanomboka io izay novidiko. Josefa dia efa nandalo ady mafy. Nandalo ady mafy mihitsy Josefa. Lany daholo eny ny volanareo aminahy. Tonga avy aminao araka an'izay ingatanao, araka izay inonao. Dia ny zavatra misy amin'izay, nandalo ady Josefa. Rehefa nandalo ady Josefa tamin'ny fianakaviany, efa mafy ihany koa ny zavatra natrehana tany, efa namidy, natao andevo, efa natao inona, saika volona efa natao inona. Tonga tany amin'ny Potifara efa mbany adakadana, fa nalefa tery. Fa ny zavatra nisy, olona avy any am-ponja sady andeve, dia tokony hisandratra ho praiministra. Olona avy any am-ponja, roa taona izy tany. Efa ny volony, ny volombava efa lava betra ty. Ny volony efa ohatry zany. Tsy misy lalana sony Josefa ity. Asika ve? Fa rehefa ny teny le mpitondra kapoko hoe misy lalamarina any am-ponja izy, fa zaho ny diso. Satria izy ny teny nanafatra rehefa mba tonga anao dia lazao mpanjaka ny amiko. Zaho no diso izy nanadino ny resaka taminao. Dia hoy ny mpanjaka ny soa izy, olona mbola ohatran'izany ny volony lava be, volombava ny atratsy, tapahanaingana tonga dia nitadiavana olona mpanamboatra volo, natao tsara tare be. Tsy navelan'Andriamanitra misy hoe tapaho ny volony, amboary tsara ny volombavany. Diovinareo tsara izy, nareo misy ny mampandro azy. Meo savony izy anasana azy, meo kapa ny tongony, dia asiwa lamba tsara izy. Hente eo anatrihan'ny mpanjaka amin'izay hanehoako ny voninahitro amin'ozy izy Jehova. Halleluja! Hente eo anatrihan'ny mpanjaka amin'izay izy hanehoako ny voninahitro aminy. Fa nijerena amin'izay, tonga dia olona iseho ny voninahitran'Andriamanitra. Fa nijerena avy any, tonga dia hoy izy hoe olona misy voninahitran'Andriamanitra ianao. Aiza ndray ny ahitako lehilahy manan-tsaina tahaka anao izy. Tonga avy aminareo zany araka an'izay nonareo. Aiza ndray ny ahitako lehilahy manan-tsaina tahaka anao. Fa manomboka androany, seza fiandrianana ihany mampanjaka ozy izy Farao. Fa nisy misy afaka manesika ny tany amina ny tongony Egyptiana rehetra raha sy avy amin'ny alalanao. Halleluja! Halleluja! Josefa zany olona tsy nianatra. Tao izy vao nianatra nanoratra. Tsy hainy zany fa tonga dia didy mivoaka ny vavany dia efa misy mpanoratra. Izy zany aty praiministra dia ary misy manoratra. Fa ny fisainana mazava nanany, ny fahalalana nanany, fahendrena nanany, satria niara-ny asa tamin'ny finoana izy. Dia ny finoana manao tatitra amin'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra, avelao aloha fa hieritreritra an'izay ataoko aminy, gaga amin'izay Potifara. Fa hoany i Josefa zao misy nampigadra azy fa nisavoka ny vadiko. Nefa lasa praiministra mifehana. Tsy maintsy nandeha ny fampiresahana dia nazavainy Josefa. Olo-marina ane za Potifara. Olona mivavaka be ny ray aman-dreniko hitanao zao. Tsy nitantara ninina isy nanambany tenany. Olo-marina za hitanao zao. Mivavaka be ny ray aman-dreniko. Noho izany, tsy nisavoka ny vadinao zany fa izy nisavoka ana. Fa aza tao mampiady anao aminazy zany. Fa nanagadrana fotsiny ianao. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa nalentika ao za, dia Andriamanitra zay ivavahako isan'andro nanandratra na eto masonao zao. Halleluja! Halleluja! Mbola hitan'Andriamanitra foana izy na dia tany am-ponja aza ry havana. Zany lazaiko aminay ny olona manam-pinoana sy tokony manana fahadisom-panantenana zany. Ninina mitranga na misy mandetika na faran'izay ambany aza sy maintsy miakatra fa ny tampony fanana rehefa avy eo. Halleluja! Niza mandetika na faran'izay ambany sy maintsy misy Andriamanitra, tanan'Andriamanitra, rofin'Andriamanitra na dia apakarin'Andriamanitra any ambony. Dia tonga avy aminareo araka an'izay inonareo ane zany fa ny finoanareo ny mahavozy anareo.
Haleluya. Haleluya. Tsy azo inona misy zany andevy lasa premier ministre zany any firenenkafa. Tsy azo inona zany hoe andevy lasa premier ministre any firenenkafa zany. Firenena lehibe ohatrany ve dia andevy premier ministre ao aminy? Fa ny zavatra tsy mety amin'ny olona mihitsy mety amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra ny olona sy nianatra. Amin'ny olombelona ny olona sy nianatra dia atao tsinitsina ilikiliky. Korontany saina ny ty olona ty. Olona sy nianatra ty. Olona be fikorontana saina. Olona ohatra izao ny olana an'io. Marina fa manana olana ohatra an'io ny olona iny. Fa tian'Andriamanitra iny. Na mikorontany saina iny. Na inona ny zavatra misy. Ka mivavaka izy Andriamanitra nahary an'iny. Tsy ho avelan'Andriamanitra irery zany ianao. Na nianatra ianao na sy nianatra. Tsy hamelanao irery zany Andriamanitra ao ry havana. Haleluya. Haleluya. Tonga avy aminao araka an'izay ireny fonao araka an'izay inonao. Dia zao na ilikiliky ny olona ianao ka miara-miasa amin'ny finoana. Na nianatra ianao na sy nianatra. Besaka ny olona manambanimbany hoe olona sy nianatra iny. Olona sy nianatra iny. Iny ara olona ohatra zao. Ianao mivavaka io. Io misehoseho be sarin-doha nefa ny olona tsy nianatra akory. Fa manana Andriamanitra. Sady andevy Josefa. Ny olona sy nianatra. Fa vao mijoro fotsiny teo anatrian'ny Farao. Tonga dia ozy Farao hoe olona manana fanan'Andriamanitra ianao. Rehefa nanolo saina ny Farao izy ka nanjika nofy. Mila olona manana saina ianao manampy anao. Dia hoy Farao, iza ndray moa lehilahy manana saina tahaka anao izay efa hitako. Fa manana n'Andriamanitra zao. Ny seza fiandrianana ihany ny mahampanjaka ahy. Enzana zany. Fa tsy misy ny Egyptiana afaka anesika ny tanany na ny tongony. Rasy avy amin'ny alalan'ny teninao ihany. Olona tsy nianatra sady olona andevy tany an-tany Egypta. Nefa manana finoana n'Andriamanitra. Ka sino izy sy nianatra. Na izy mikorontany saina avy tany am-ponja. Avy tany am-ponja manko ny olona miseho mazava totra mikorontadrontana zay ny lohany. Sy ny fikorontana saina. Na izy avy tany am-ponja. Na izy avy tany andevy. Izy andevo. No zany no asehon'Andriamanitra. Fa amazanak'Andriamanitra azy. So ianao dia mieritreritra hoe olona sy dia nandeha fianarana. Tsy mahay manoratra akory. Korontany saina kely ianao. Taon'olona tsinitsina. Mifarana androany zany fanaovana tsinitsina anao zany. Mifarana androany zany fanaovana tsinitsina anao zany. Iza minana zany. Mifarana androany zany fanaovana tsinitsina zany. Tsy misy olona afaka atao tsinitsina zany sony eto. Rehefa minana dia seho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Tonga avy amin'ny araka an'izay inonao. Tsy misy olona afaka atao tsinitsina zany sony eto. Fa ny olona rehetra dia olona tadiavin'Andriamanitra avokoa. Ny olona rehetra hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny avokoa. Efa manomana fisandratana anao zao Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao Andriamanitra efa manomana fisandratana ho anao. Ary hitanao tsy ho ela zany. Haleluya. Hitanao tsy ho ela zany. Fa manomana fisandratana Andriamanitra. Efa ela ny aretanao teo. Dia ho anao sisy valiny mihitsy angamba ny zavatra ataoko. Metra tanana zara raha misy devolo mivoaka. Marary asy mety sitrana. Fa manomoko androany. Manomana fisandratana Andriamanitra. Inona ny fisandratana? Ahoana ozy izy Aserosy tamin'ny Amana Agagita. Inona ny tokony atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka membonahitra. Dia ahoana ozy izy? Ny satroboninahitra efa nanaovanao atao aminy. Ny akanjonao akanjo fiandriana zay efa nanaovanao ataonao aminy. Ny soavaly zay nitengenanao itengenany. Dia misy miansoanso hoe toy izao atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka membonahitra. Moa sy tanteraka tamin'ny Josefa va zany? Ny amin'ny Josefa rehefa tonga premier ministre izy natengina amin'ny soavaly dia nisy ny teny hoe mandongalea. Mandongalea. Izay nahita azy nandohalika daholo. Iza ny olona te hisandatra?
Iza ny mazaka fisandratana. So aloha teneniko aminao, raha isandratra venao tsy anao sinitsinina ny mpaminany aloha. Ha? So dia manao sinitsinina ny mpaminany nareo reto. Nareo ato. Nareo rehetrarehetra. Any arina, ato amin'ny lehilahy. Ato. Any amin'ny amarehetra. Zara fanany fisandratana eto androany. Zara fisandratana ho an'ny olona. Ny olona eto zany dia hosoratana daholo ny anarany. Dia izy fisandratana misy vahoomana ho an'ny reto olona reto. Halleluja. Tanteraka tamin'ny Joseph zany. Olana ampahoriana ihany koa Mordekay. Fa nifinony Mordekay sy nandongalehany tamin'ny Premier Ministre Amanagagita. Za sy mandoalika amin'olo zany. Za olo manana Andriamanitra lehibe, na dia sécurité aza ny asako. Na sécurité aza ny asako hoe lazaina fa asa farany izay ambany. Fa tsy mandoalika amin'olo zany na sécurité aza. Asika. Na zany aza ny asako, tsy mandoalika amin'olo zany na Premier Ministre aza ianao tsy mandoalika aminao Fa olo zay Managagita, hitako eto amin'izay ary. Ianao jiosy. Andeha amin'ny aserosy vao maraina. Andao misy fa zao. Andao misy fa tao an'izao. Zavatra nitranga ny aliny kitikitian'ny finoana ny masony aserosy. Tsy matory. Jery ny boky fitadidiana. Anjely amin'izay nanome saina azy hoe ahoana ry finoana ozy izy ny anjely, inona ny tokony atao. Zao kosa ny olona zay mijoro amin'ny finoana ohatry zany tenena amin'Andriamanitra tsara. Dia hoy izy Andriamanitra, tsy misy ankoatra ny fisandratana no azoko atao. Halleluja. Tsy misy ankoatra ny fisandratana no azoko atao. Amin'Andriamanitra rehefa mino ianao amin'ny finoana ny atrehanao ady, fa tsy monimono, tsy manala baraka ny ambadika, tsy manendro olom-baositra, dia an'Andriamanitra ao anatin'ny adiny fisandratana foana ny fantany. Dia hoe amin'izay amana tamin'izareo sy vadiny, zao ampahoriana iny, tsy mandoalika misy izy. Ninona nataony Estera na asainy foana aza. Raha mbola sy mandoalika amiko foana Mordekay jiosy, tsy zavatra mahafaly anazy zany ambony tany na omeny mpanjaka anazy sy fiandranany. Iady amin'Andriamanitra. Fa ilay anankiray indray na dia mpiambina vavahady ny asany. Sécurité izy fa izy indray rehefa mijoro zay izy amin'ny finoana tena tsy voazongozana. Dia hoy izy zareo sy vadiny sy ny namany, sotry zany. Ny azosika tao maka hazo lava be. Vao maraina anao dia mandehana amin'ny mpanjaka. Aza misy mamoaka resaka. Fa ny resaka nataony amana tamin'ny zareo sy vadiny sy ny namany tao an-tranony, tsy amin'ny sofin'Andriamanitra ve? Zany ane teneniko anao hoe tsy misy ahino misy ny eto ambony tsy tany ity raha mino anao. Raha miakatra ny finoanao, tsy misy zavatra tokony ahino zany eto ambony tsy tany ity. Halleluja. Ny mpanao rasy ianao mbola vao miresaka fotsiny dia efa ny masona ny sofin'Andriamanitra ny mahita azy, maheno azy voalohany. Mason'Andriamanitra mahita azy voalohany. Samy tokony tsy adisy fanantenananao mihitsy na dia lentika ny olona farany ambany anao. Andriamanitra misintona anao miakatra foana. Na ianao n'izany ve Mordekay ny vonona izy? Tsy fantany zany fa izy miambina amin'ny antoandro dia mody amin'ny alina. Iverina maraina dia rehefa iverina maraina iny izy hosamborina vonona. Tsy naheno i Mordekay hoe izy zany ka andeha vonona. Tsy nio tsara zany. Misy ny ady miatra. Misy ny ady eoneo tonga dia vahan'Andriamanitra. Fa misy ny ady avelan'Andriamanitra miatra. Raha ohatra ka mavesabesatra zay ny fisandratana ataon'Andriamanitra aminao, milentika kely aloha ianao. Milentika aloha ianao dia ozy ny olona efa sesevitra ny amin'iny. Iny misy ny sotomin'Andriamanitra tao dia farany ambony any misy. Halleluja. 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 Fa raha kelikely ny ady dia misandratra vetivety. Fa zao ny zavatra misy. Rehefa tonga ny finoana tamin'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra,
efa hitanao ve ozy Andriamanitra fa iamana gagitany milaza andringana ny Mordekay. Tsy nio tsara zany, tsy kompahafantarina anao hoe ny olona na any amponja misy azy na any tokantrano misy azy hitan'Andriamanitra foana izy. Noho izany sy misy tokony ahinao misy manomboka androany amin'ny fahavalonao. Nifonao mila miakatra, manana fitiavanamana ianao, mahay mamela helika ianao, lasa lavitra ianao. Haleluya! Haleluya! Mirehatra sasy mirehatra, mirehatra sasy mirehatra. Haleluya! Zay mihitsy. Ny fahavalona mbola vao miresaka fotsiny. Andriamanitra maheno. Andriamanitra maheno hoe inona tsara hono ilay ataon'izy Stifana teo. Rehefa miresaka amin'ny fahavalona, inona tsara hono ataon'i Stifana? Inona tsara hono ilay ataon'i Anna iny? Dia hoy izy ilay olona hoe ataon'izao hono. Inona tsara hono ataon'i Mordekay? Vonoina amin'ny hazo hono. Zareo miresaka mangingina dia maka hazo maraina ataovy lava be, asa toy atao kaiky ny tranontsika. Ao an-tranony Iamana Prime Ministre izy miresaka amin'ny vadiny sy ny namany. Fa tsy misy takona eo anatren'Andriamanitra. Tsy misy takona zay siseho fa hitan'Andriamanitra ay ikitikitika ny anak'Andriamasoko nareo. Finonaingana ny azakazaka. Andriamanitra misy an'izao. Mordekay tena mijoro amin'ny finoananao. Izy tena tsy mety mihitsy izy hiala amin'ny fanomponanao zany. Na de sécurité aza ny asany. Mijoro amin'ny fanomponanao izy. Tsy mety mandoalika amin'olona izy. Tsy mety manota izy. Zany no ijoroany. Nefa izy tadiavin'olona ho vonoina. Dia hoy izy Andriamanitra, tsy misy ankoatran'ny fisandratana ato. Ka ahoana? Resy lahatra ve no nandritra azy? Inona ilay fisandratana? Asandratra fotsiny izy. Na dia fisandratana mandalo azy aloha, dia avy eo manomana fisandratana tena izy. Haleluya! Moa! Sy lasa Prime Ministre ve Mordekay rehefa avy eo? Lasa Prime Ministre. Satria nandalo ady izy saika vonoina. Mbola vao ny fomaraina. Eserosy mpanjaka tsy nahita tory. Kitikitihana ohatran'izao ny masony. Tsy mahazo matory zany ianao Mpanjaka zany sy maintsy manana zavatra mampatory, muzika mampatory. Fa tsy nisy ny asa tamin'ny lohany zany satria vao kitikita ohatr'izao ny masony. Tsy matory zany, vao matory kely rendremana dia efa sokafana. Tsy matory zany satria mpanompon'Andriamanitra kosa ilay ho faty. Za mampanantena anareo mihitsy. Na ny ambadikany aza misy miara-mioko, miara-mivory, anisy rasy ny olo-marina zany. Rava ho azy anisy. Isa amin'izy ihany no hiady ifandripaka ao. Raha tena manana finoana ianao, raha tena mino an'Andriamanitra ianao, raha tena vonandeha amin'ny fahamarina manomboka androany, dia dino sara fa efa mandinika ny fisandratana tolotra ho anao Andriamanitra. Mandinika ny fisandratana omena anao Andriamanitra. Mandinika ny fisandratana mendrika aminao Andriamanitra. Haleluya! Haleluya! Asiteka mafy! Tsy hitako misy izay zavatra tokony atahoranareo manompon'Andriamanitra eo. Nareo ve mieritreritra Andriamanitra izay vanareo dia jamba. Sofiny vela aldalovany. Kina ny atahorany. Mijoro fotsiny, manampinoana. Mana fitiavan'Andriamanitra tsy voahozongozony. Tonga amin'izay managagita. Vao maraina be dia ozy ny vadiny, mifoazaingana andana mandeha mpanjaka. Andraso anao misotro dite, ndana ozy izy zaresy fa sisy dite zany intsony. Andray anao misotro dite any mpanjaka any. Misy mandroso sakafo anao foana any. Vao tonga izy, dia ozy aserosy sady misotro dite any. Iza ny ao ankian'izao? Iamana, Prime Ministre, ampandrotro izy. Petrapetra. Inona kay no mendrika amin'izay lehilahy tiany mpanjaka ome amboninahitra e? Dia ozy Iamana, iza moa zany raha sy zay ihany. Satry boninahitra ny mpanjaka no mena azy.
akaly fiandriamina ny mpanjaka no anaovana azy. So valony mpanjaka le tsara indrindra itengenany. Misy mpiansy malaza eo amin'ny lohany hoe toy izao ny ataony amin'ny lehilahy zay tiany mpanjaka miambonary. Dia ozy ny mpanjaka navelany moramora ny ditehany. Zao atovy amin'ny Mordekay jiosy izay eo ambavadiny mpanjaka zany. Haleluya! Atovy amin'ny Mordekay jiosy zay mitoetra eo ambavadiny mpanjaka izany. Ary aza vela ho isy lazaka ny tenona dia ray azy. Eraky ny lalina toy izao sady mitondra an'ilay soavaly iny. Toy izao ny atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka miamboninahitra. Izy ihany no afabaraka teo avy teo. Mordekay falifaly ery. Za ve zany lasa ministra sa inona? Dia ozy amin'izay mpanjaka. Vitsy zay fa vereniny ambavady amin'izay izy. Tsy n'Andriamanitra seho hoe ianao manan-kevitra mono noho ny amin'ny voninahitra sy ny fahefanao. Dia manan-kevitra mono ianao satria manana fahefana ianao, manan-kery ianao, manam-bola ianao. Ampijironao amin'ny fanjakana. Manan-kevitra mono ianao. Fa za kosa ozy izy Andriamanitra manan-kevitra ny amelona. Noho izany tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy ny olona manam-pahefana. Fa na manam-pahefana na manam-bola sy maintsy maty. Fa eo amin'ny fahafatesana mizara roa ny sasany mankany an-danitra, sasany mankany amin'ny elo. Noho izany nizany izy ady aminao manam-pahefana aloha izy. Dia nasiany rasy ianao fa manomboka androany. Hitanao amin'izay ny amalin'Andriamanitra. Reny vaovalo manao tsinotsinonanao reny, manaratra anao reny, manomboka androany hitanao amin'izay amalin'Andriamanitra. Tsiko ampahafantaranao naiza misy anao manomboka androany. Manana finoana dia mijoro foana amin'ny finoana. Amin'ny finoana ao an'Andriamanitra. Naiza misy anao. Fa nijoro Josefa tonga prime ministre. Nefa andevo olona azo babo Mordekay sécurité ambavady. Tsy nety ny ondrika. Nanan-kevitra ny amono amana satria sady prime ministre manam-bola, manam-pahefana, andongalehany olona. Fa zanga ozy Andriamanitra everinao ino amin'ny mpanomboka io. Zany ny tompoiny io e. Ianao ozy izy ny vahoaka rehetra manompo anao satria anao prime ministre. Fa za kosa ozy izy Jehova sisy dikany aminay prime ministre anao fa mbola asany tanako ianao. Rehefa tsiko vonanao dia maty. Fa fiheveranao na ino? Izay tompoiny mpanomboka io zay mpanompo sy nivadika tamiko na morana tamin'ny sarotra. Raha famonona amin'ny hazo, hantona amin'ny hazo ny tanjonao, fisanratana ambony soavaly kosa ny tanjoko izy Jehova. Haleluya! Ho tanteraketo zany fisanratana zany androany. Haleluya! Haleluya! Tanteraketo zany androany. Ho tanteraketo zany androany. Haleluya! Henjana be noho izany na misy miara-mio koa zany aza amely anao. Manam-pon'Andriamanitra anao aza mivadika amin'Andriamanitra vavaka ataovy mafy. Fa ho hitanao tsara fisanratana ho tonga aminao fa reny ray azakazaka ankoky eo anatriana. Haleluya! Fa niady tsy maintsy misy fa ny olo-marina tsy azo afoy zany. Ny vavaka tsara Cornelio nanao asa soa tena nanam-pahafoy zany. Tena nikarakara ny olo-masiny. Raha jerevanao iny dia mikarakara ny olo-masiny Cornelio. Tena nataony asa soa. Ny olona tsy mahita. Fa i Cornelio manam-pinoana sady tia an'Andriamanitra, tsy mivadika amin'Andriamanitra, sady mpanao asa soa amin'ny olo-masiny. Ny olona tsy mahita an'izany fa zany mitoetra ny Cornelio. Fanontaniako anao, mivavaka any an-trano ny Cornelio amin'ny 12 antoandro. Hitan'Andriamanitra sa sy hitan'Andriamanitra ny tranony? Zany ane lazaiko anao e. Inona ny mbola mampanahy anao? Moa ve sy hitan'Andriamanitra ny tokantranonao? Tahaka ny ahitanao an'ity Betlehem Juda ty hoe tsy maintsy ataoko zay tonga avy ako atetezana Pasika. Eo misy mitsena anao vehivavy saron-doha fosy sy robe fosy. Dia tonga ianao, dia hitanao izy ty. Tahaka an'izany koa ny anoran'Andriamanitra ny anjeliny hoe ndana mandahy mitady ny tokantranony ihany. Hitan'Andriamanitra ny tokantranony Cornelio sady
mivavaka iny izy. Andriamanitra misy miteny. Ry Cornelio naniraka ny anjeliny izy. Ny fivavaka sy fianatranao dia tafakatra eo anatren'Andriamanitra. Enzany zany. Ny fivavaka sy ny fahafoizanao tafakatra eo anatren'Andriamanitra. Noho izany, olona tokony vonjena ianao fa tsy ampy ny fahamarina satria tsy vita batisy. Batisa ny tsy ampy tamin'izany fa ny zavatra rehetra efa feno. Mandehana mankany Jopa. Dia misy tranona lehilahy mpandokoditra. Mpandokoditra zany sy hoditra n'olombelona lokona. Fotra manamboatra cartable dia lokona manga iny na lokona maitso. Zany le hoe hoditra lokona, hoditra ohatran'ny reto le lokona. Mpandokoditra. Dia teneno ao an-trano lehilahy Petera. Petera indray mivavaka tsara ny tapitrano. Nona izy isaky nona ihany izy dia zay izy vao mahita fahita. Nona indray Petera tamin'io. Dia nahita fahitana amin'izay izy. Iny daholo ny biby maloto rehetra natao tamin'ny lamba fotsy mivelatra amin'ny zorony efatra. Nampijiny ry Petera vonoio ka hano dia hoy Petera, sanatria amiko fa tsy mbola ninona zava-padinana tsy madio aho. Andriamanitra no miteny aminy vonoio ka hano. Iza zany nahita ny tokantranonao io? Andriamanitra ray nitondra anao teto. Ka hitany zany tokantranao dia nitominy teto anao. Dia anatra fisandratana hoe zany tsy vita. Ozy anao hoe za manko no mety avy any a Bevalala, mety ambany vohatra. Fa naninona no tonga aty nefa avy any Bevalala? Avy any Bongolava, avy any Mersetosika, avy any amin'ny toerana maro isan-karazany. Ka nahoana ianao no tonga aty? Iza no nitaonanao? Zay ka. Hitany tamin'izany tokantranao sa tsy hitany? Amin'izao, androany. Mino venao fahitan'Andriamanitra ny tokantranonao. Fantatr'Andriamanitra ve ny adinao sa tsy fantany? Kinona ny mbola mampanahinao? Fa najentilisa azy Cornelio dia hoy Petera. Hoy fanan'Andriamanitra, mijina anao dia ndana miaraka amin'ireo olon'ireo. Dia hoy Petera, inona ny tadiavanareo anaty? Satria miaramila kosa ny tonga teko. Ananina tsy amiko nareo. Ka Cornelio lehilahy marina. Sady tian'Andriamanitra. Dinio tsara zany Cornelio lehilahy marina. Sady minan'Andriamanitra. Nisehoana anjely. Dia ny anjely misy naniraka hoe ndana mankany Jopa. Fa misy lehilahy anankiray antsoina hoe Petera ao an-trano Simona mpandokoditra. Izay ny afatra ny anjely tamin'ny Cornelio. Cornelio indray naniraka anay akanao. Fa zany afatra ny anjely. Ny olona anankiray, Cornelio gentilisa. Petera jiosy. Fady amin'ny Petera jiosy an-trano nanandrarany amin'ny gentilisa. Fa Andriamanitra nampafantatra azy aza ataonao mitsy tsy madio. Fa zay diovin'Andriamanitra aza ataonao fady. Teo Petera vao tonga saina tonga tany an-tranon'ny Cornelio hoe manomboka androany tsy misy olo azoko atao hoe fady na tsy madio. Zay vao tonga saina izy tamin'ilay fahitana. Vao nahita azy Cornelio to dia vorony daholo ny havany sy ny sakaizany namany akaiky azy. Inona ny tian'Andriamanitra atao? Tsy vita batisa manko zareo nefa lavitra 3 andro ny mankany. Kanefa lehilahy io tian'Andriamanitra. Raha izy nefa raha Cornelio andeha amakapiteny azy mety vitany ihany satria mety andeha soavaly izy. Fa sy voavonjy reto fianakaviany zay mba miara-mivavaka kely aminy reto. Fa i Petera nalay dikan'izany sady hitan'Andriamanitra ny tranony Cornelio, hitan'Andriamanitra ny tranony petrahany Petera. Halleluja. Vao nenga avy tany an-trano anao dia ozy Andriamanitra andeha nompo anany ray zao iny. Reny zao le olona atao batisa zao reny. Vao niala avy tany an-trano ty fantan'Andriamanitra andeha nompo azy ianao. Ka izany ve dia sy mampisy finoananao, sy mampisy fanantenanao hoe avy lavitra anao tonga aty ny tao amin'Andriamanitra. Mody onjam-peo no eninao tahaka ny anjely nyteny tamin'ny Cornelio. Fa Andriamanitra mihitsy naniraka ny anjely nanodina an'ilay radio na enonao azy. So
ny zavatra misy anisana anezika ny mpamina ny faratampony ianao hita aloha ny anjehanao izy nataonao inona hoe mpamina ny sandoka iny ohatra zao iny zao ianao ka sitratra ianao zao zay le hoe aza manao tsinotsinan'olo marina fa amin'ny fotoanao sy maintsy tonga eo anatrehany dia zay zavatra zany ihany koa tanteraka aminao rehefa misy miara-mioko any ianao tsinotsinanao aza matahotra fa ataon'Andriamanitra tonga eo anatrehanao reo fa nantaranakao aza azo ny vavadiny fahavalony fa anresy izy efa miara-mila sala amin'ny torapasika eo mbola lasa ihany Gideona sy Porazatovo nandeha teo dia modiny janakely ny resaka ny eno an'ilay nofo hoe nisy mofo ordea boribory zay kodidi dia ny anjera nampianjera ny tranolay ny mijanona anankiray dia hoy izy ilay anankiray sabatra ny Gideona misy zany fa lehilahy mahery izy faly misy Gideona ahoana moa zany Gideona ny tadiavinao hitaritafoka hamonan'ireo midianireo miaraka amin'ny Amalekita sy ny zanaka sy nanana sala amin'ny torapasika androany dia ampahafantarina anao tena ny vangina anjely Cornelio gaga Cornelio gentilisa Andriamanitra ny mahita azy mivavaka izy sy manampony ninina lehilahy gentilisa tahaka anao mivavaka ao an-trano amin'ny antoandro be iny izy mivavaka manao fiantrana izy sy mieritreritra valipitsia avy amin'Andriamanitra zany izy fa nataony amin'ny fony misy ny fiantrana fa naniraka anjely Andriamanitra ry Cornelio ny fivavaka ao sy ny fiantranao tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra noho izany maniraha mankanjopa dia magagana samy hitan'Andriamanitra daholo na ny toerana misy an'ny Petera na ny toerana misy an'ny Cornelio toerana misy anao ihany koa hitany dia maniraka anjely izy mandehana amin'ny trano Juliela mandehana amin'ny trano Levy mandehana amin'ny trano Zebolona mandehana amin'ny trano apôstôly Petera any Ziona mandehana any Betlehem anjody misy olona ohatra zao any aleo ngamba taperina ny toroteny fa lava loatra ny toroteny fa ny amaranako azy dia zao ahoana ny fomba fahitan'Andriamanitra anosefa tany am-ponja inona zany nahitany anazy tao izy zany nanao tatitra fomba manahoana ny nahitany azy nanana finoana Josefa sady nandeha tamin'ny fahamarinana dia hitan'Andriamanitra hoe ohatrany misy olona manampinoana sady mandeha amin'ny fahamarinana nefa manana olana izy na nisy rasany Potifary fananinona nendrika andreny tamin'ny vadiny fa izy ny manarakaraka ny mpanjaka Farao Potifary ay ny raso anaovako ny Potifary kitikitika ny zanako anso Josefa hiatrika eo vao niatrika ny Farao izy dia hozy Farao ianao lehilahy manafana an'Andriamanitra vao nanjika nofy amin'izay dia hozy izy andray moa ny lehilahy tadiaviko lehilahy manansaina ankoatra anao izay manafana an'Andriamanitra seza fiandrianina ihany mampanjakay fa sy misy afaka manesika ny tanany sy ny tongony eto amin'ny tany Egypta rasy avy amin'ny alalanao olona sy niandra sady mikorotansaina io lasa premier ministre avy Josefa zay vao Potifary Josefa sy niandra fa Potifary nianatra izy daholo ampanaoviny Josefa ny asa rehetra korno sara zay manomboka andrana za miasa saina amin'ny olona manisy rasy ianao misy ny olona milentika aloha fa ny fanandratana Andriamanitra razy aveo tonga dia any ambony be any fa aza manamelo tena na dia milentika azy fa Andriamanitra mpiasanao Andriamanitra mpiasanao mihitsy amen na asandrato ny tanao disotra ny tombosika amin'izany toriteny zany
zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina fandarana manokana izay aranao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka enina ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tsy akanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina